De fanimiaravana rehetra indray tonga tsy mahatsara eto amin'ny chaine androany. Vidéo somary surprise ihany izy ity satria vidéo zay tsy le mahazatra anareo isaky ny zoma fa vidéo bonus. Ngamba ny ilazako anazy bonus ny herinandro. Araka ny fantatry ny akabeazany aminareo de ny 4 mars lasa teo de anniversaire-ko zany hoe fitsingerena ny taona nahaterahako no ihany koa andron'ny soratro zany hoe soratray mivady zany de ho fankalazana an'izay miaraka aminareo rehetrarehetra de misy surprise kely atolotro anareo zany fanomezana na giveaway zany le izy zay omeko anareo. Efa elaela ihany resaka mombamomba an'ity fa mbola tsy nataoko mihitsy le vidéo fa azoko daholo ny zavatra zay tena tiako omena anareo androany satria nividiko en ligne ny sasany tamin'ny internet mialatsiny fa sempotra fa efa azoko ny akabeazana zany mety asiko bonus kely ihany raha ohatra ka fa reto zany aloha ny tena hoe izy rehetra zay tiako omena anareo de araka lazaiko hoe fankalazana ny fitsingerena ny taona nahaterahako sy ny soratray mivady zany de mazava ho azy ny sasany amin'reto de avy mivadiko ihany koa avy David. Raha ohatra ka namako amin'ny Facebook nareo na amin'ny Instagram de mahafantatra hoe izy David. Raha ohatra ka mijery ny vidéo amin'ny teny anglisy koa nareo de mahafantatra hoe izy David na mijery ny chaîne de vlog eny. Fa zay eo ihany fa de rosa avy hatrany ary sika amin'le hoe inona reto inona ilay fanomezana zay omeko anareo. Ok, de ny fanomezana voalohany angamba tonga de arosoko anareo eto mety fahita anareo ihany izy ity tamin'ny vidéo collaboration voalohany indrindra zay nataoko fa vidéo tamin'ny teny anglisy le izy de niaraka tamin'ny ity site web ity de hito zany le izy. Tsara de tsara tokoa izy ity rehetra spring sy summer avy eo de tena efa mafana de mafana ny andro de zavatra sao no afaka anaovana. De ity zany kapa pointure 5 izy ity na 35 zany ny filazana azy amin'ny européenne angambany fa somary ngeza le izy ny tongotro tena kely de kely marotsaka kely de tsy omby anahy izy ity bien sûr omby anahy izy zao satria misy maro mivonto ny tongotro am'le bevoka fa en général tsy omby anahy izy ity de raha ohatra zany ianao pointure 35-36 de mety omby anao izy ity na koa hoe omenao olona pointure 35-36 mety daholo zay ataonao fa ohatrao zany le izy misy an'ity ohatrany fehikibo kely anankiroa amin'ny sisiny mety misy stade de miakatra ohatr'izao fotsiny le izy de misy an'ity somary mahafinaritra kely tsara mihitsy le kapakapa fa le sandale fa indrisy tsy omby anahy le izy de zay zany fanomezana voalohany araka lazaiko mbola tsy nanaovako mihitsy izy satria tsy omby anahy. De ny fanomezana faharoa zay omeko anareo de ity sac de maquillage ity zany hoe raha ohatra ka efa mana pinceau ianao le pinceau azo atao anatiny ato de afaka ampiasainao izy ataonao eto ny pinceau anao de ity manarona le izy ohatr'izao de ato asina afaka asinao tsy haiko poudre kely na fitaratra na ohatr'izany de ity koa efa nasehoko tamin'ny haul zay efa nifilmeko fa mbola tsy hitanareo le izy fa mais bon ity zany avy any amin'ny Fitsipika cosmetics contour brush 7 ny tokony ho ato fa misy pinceau na brush rehetra zay anananao mety daholo afaka ataonao ato zay faharoa. Ok, de ny fanomezana fahatelo efa hitanareo ihany koa ity raha ohatra ka nijery an'le collaboration vidéo zay ianareo de bracelet anankitelo zany le izy authentique ihany izy ity fa tsy de tena hoe lafo be akory fa ngeza be loatra aminahy koa le izy de tsy azoko tsy afaka anaovako zany de omeko anareo. Ity zany ny fahatelo
Dia resaka maquillage angambany no amboasika anazy satria zako mampianatra anareo foana hoe ataovy jaune maquillage tony ny brush na pinceau tokony ampiasainao zao dia mbola betsaka nareo mbola tsy manana brush dia mbola betsaka ihany koa nareo mbola tsy manana éponge dia omeko anareo zany ny brush sy éponge amizay afaka ampiasainareo dia reto zany ny voalohany kely aloha le izy akaboky style le izy fa tsy tena ngeza be fa reto crown brushes crown ny markany izany hoe marka somary tena le miakatrakatra any dia ty anankiray ty ELF fantatrareo dia fantatrareo any fitiavako ELF tena au top dia asehoko anareo eto zany le brush voalohany pinceau voalohany flat kabuki brush no fetsona anazy izany hoe fisaka ny lohany sala amizao dia ilay brush fampiasako ELF hitanareo ty samy fisaka ny lohandrareo dia afaka ampiasainareo anosoranareo ny fond de teint nareo zany ty brush ty afaka ihany koa anosoranareo poudre mazava ho azy fa fond de teint no tsaratsara kokoa satria fisaka ny lohany le izy ok aloha apremoko aveo amboariko ny faharoa dia crown brush ihany koa izy ty anankiray ty crown zany ny marka an'le izy dia ohatrandray pozipoziny hitanareo fa tsy ohatran'le teo ty zao fisaka dia ity somary mitongilana mitongilana ohatrandray le izy ny afaka ampiasainareo an'ity afaka ampiasainareo amin'ny blush afaka ivony afaka ampiasainareo amin'ny bronzer ihany koa eto amin'ny sisiny eto na afaka ampitserina ohatr'izao le izy dia ampiasaina amin'ny bronzer alefa ohatr'izao le izy dia ampiasaina amin'ny blush zay zany no azonareo ampiasaina an'ity na dia kely ary le pinceau le brush mety foana io rehefa hainao tsara mampiasa anazy indrindra fa amin'ny pinceau kely sonérany any mora ampiasaina indrindra raha ohatra ka hoe vao miditra ny fampiasana maquillage ianao vao mianatra lalao maquillage dia pinceau kely ohatrotony any tsara ihany koa tony satria afaka hoentinao mandeha voyage mazava ho azy ny fahatelo satria anankitelo ny brush zay hitanareo teo dia ny ELF tena tiako dia tena tiako dia tena tiako ty brush ty mazava ho azy tsy hito no nisy anazy fa kelikely kokoa le izy rehefa atao ato fa le packaging nisy anazy tamin'ny voalohany somary ngeza loatra dia maka toerana be dia rehefa lefa amin'ny postre zany dia somary mba kelikely le izy ohatr'izao indray le brush avy amin'ny ELF hitanareo amin'izao fa tena ngeza be mihitsy ny volume sy ny surface an'ity brush ity izany hoe afaka manarona ny tarehinao ray manontolo dia ty zany afaka ampiasainao amin'ny poudre anao ty ny afaka ampiasainao amin'ny foundation fond de teint izay zany dia ny tsara amin'ireto brush rehetrarehetra koa malefaka dia tena malefaka le izy tena tsy haiko tena malefaka zay olona azo anrehetrarehetra reto tena tsara vitana dia tsara vitana tokoa dia zay zany ny brush zany hoe part amin'ny fanomezana fahefatra miaraka reto rehetrarehetra zany hoe izy rehetra moa samy miaraka daholo olona ray no andeha olona ray no hahazo an'izy rehetrarehetra dia miditra amin'ny resaka éponge tsika tadidinareo ny tutoriel anankiray izay nampianariko anareo dia nampiasa éponge teo ampiasa éponge no nanaovako ny fond de teintko dia nilazaiko anareo hoe tsy voatery le éponge le ohatrotony foana ohatra zay vao mety fa ny éponge ohatrotony arany dia mety dia ahoana dia nahazo éponge ohatrotony io anareo misy ray roa telo efidimy ray roa telo efidimy enina misy anakenina izy reto wheel of wedge no fetsona anazy dia vaovao daholo moa zany zavatra rehetra izay omeko anareo mazava ho azy dia nahazo éponge nareo
dia afaka ampiasainareo amin'ny tarehy ilay izy, afaka ampiasainareo ambany maso, sasana fotsiny dia averina ampiasaina indray, sasana dia maina dia averina ampiasaina indray. Mila mando ilay izy rehefa ampiasaina mazava ho azy. Raha ohatra ka mbola mila fanampianareo amin'ny ahoana fampiasana an'ity dia efa misy tutoriel be dia be any amin'ny chaine akao afaka jerenareo. Dia ny fahaenina dia ireto applicateur double-ended applicator no anarany. Izany hoe sady misy application eto misy application eto ambany. Tsy nanana fafana naka brush na pinceau ho an'ny maso ho anareo fa ity no azoko natao aloha zao. Ity zany afaka ampiasainao amin'ny masonao, afaka ampiasainao in-efatra, in-dimy, in-enina dia arina dia mampiasa vaovao indray. Mahafinaritra an'ilay satria misy anankiroa ilay izy dia rehefa simba ny ambony dia ny ambany indray ny ampiasainao. Na ohatra ny ambony sy ambany foana ampiasaina dia simba ny iray iny dia mampiasa anankiray vaovao indray. Izay tianao mety daholo. Be dia be nareo mbola tsy mana pinceau, mbola mampiasa tanana amin'ny fametrahana maquillage, mety dia mety izay fa tsy dia tena sanitaire loatra. Dia tony zany dia izay mahazo an'ity zany dia mahazo an'reto dia araka an'izay koa ialako tsiny fa tsy pinceau ilay izy fa mbola mety ampiasaina ihany ireo na dia izany ary. Fampiasana pinceau mitovy dia mitovy amin'ny fampiasana an'ilay éponge. Dia farany fa tsy mikely indrindra, tara efa hitanareo koa izy tia tamin'ny haul Victoria's Secret izay nataoko dia efa nasiako sopapa kely tamin'iny hoe ho azonareo ity. Ho azonareo aty tamin'ny izay olona izay nijery an'ilay izy amin'ny vidéo tamin'ny teny anglais ihany aloha ilay izy fa nisy sopapa kely teny hoe I'm gonna give this away. Dia ity ilay izy. Sac izy ity fa tsy sac de maquillage akory. Bon, afaka ampiasainao izay tianao anaovana azy izy rehefa azonao fa sac fetina mivoaka, misy nœud kely eto amin'ny sisiny dia misoratra hoe Victoria's Secret VS. Dia ohatr'izao mipaozipaoziny fotsy eto dia pink, mauve, somary rose mauve zany eto ambany. Dia ny ao anatiny sahala amin'izao fotsiny. Dia ireto zavatra rehetra izay omeko anareo reto dia ezahako atao anatin'ity daholo. Mety tsy omby aloha ilay izy fa bon ezahako atao omby. Mety ilay kiraro tsy omby fa izy rehetra mety omby daholo. Dia izay zany ny zavatra rehetra izay atolotro anareo. Tena avy amin'ny fo kely dia kely ihany ilay izy, tsy betsaka fa dia ny fo manolotra no mameno anazy. Ity ngambany ny giveaway voalohany indrindra, fanomezana voalohany indrindra izay ataoko amin'ny teny malagasy. Fa be dia be ny olona izay hifaninana aminareo satria sady fanomezana amin'ny teny malagasy ity amin'ny vidéo amin'ny teny malagasy no fanomezana amin'ny vidéo amin'ny teny anglisy. Dia mazava ho azy raha ohatra ka jerenao daholo izy roa dia afaka miditra indroa ianao. Dia ndao avy hatrany ihany tonga dia hiditra amin'ny fitsipika rehetra zanytsika. Voalohany indrindra aloha satria na dia hoe fankalazana ny fitsingerena ny taona nahaterahako ary ity fanomezana ity dia ihany koa hoe fankalazana ny soratray mivady, ihany koa fisaorana anareo rehetra izay manoana na hatrany, fisaorana anareo rehetra izay nanoana na hatramin'izay sy fisaorana anareo izay vao niditra nanoana na ihany koa. Tiako zavatra ilaiko avy aminareo zany raha ohatra ka hiditra amin'ilay mba te hahazo an'ilay fanomezana nareo, olona ray ihany no hahazo an'ilay izy, international ilay izy. Dia voalohany aloha mila misabonena, misinscrire amin'ity chaine ity nareo satria ho anareo ho an'ny olona abonné amin'ny chaine koa no isarako satria izay anao fantarako hoe manoana anahy ianao. Mila misabonné amin'ny chaine-ko zany aloha voalohany indrindra. Faharoa, sarao ity vidéo ity
zany hoe rehefa vitanao ny fitserena anazy a mety somary sarosarotra ihany le izy raha ohatra anareo mijery anazy amin'ny telefona fa mila copiena le lien zay misy an'ity vidéo ty de saraina amin'ny Facebook na Instagram. Raha ohatra anareo moa amin'ny ordinateur de efa misy soratra hoe partager na share de iny fotsiny de zarainareo la vidéo de ampahafantaranao hoe nozarainao le vidéo. Zany hoe raha ohatra mizara anazy eo amin'ny Facebook ianao de andefaso tagian za hoe ay ty vidéo ty vidéo avy amin'ny Michou manao giveaway izy mahafinaritra na vidéo-any tsy aiko zay lazainareo fa partager eo amin'ny Facebook-nao le izy de andefaso tagian za. Raha ohatra zany ianao ka mbola tsy namako amin'ny Facebook de ahoana mila ho namako amin'ny Facebook ianao mba ahafahanao mame tagian ny Facebook-ko de ity ny anarako amin'ny Facebook. Ok, s'abonner mizara amin'ny Facebook. Afaka azonao atao koa no mizara any amin'ny Instagram de mazava ho azy mila mame tagian anahy ihany koa ianao hoe nizaraiko ity vidéo ty avy amin'ny Michou de andefasanao tagian za amizay fantatro hoe nozarainao le vidéo. Ok, fahatelo raha ohatra ka tianao le vidéo, raha ohatra ka tianao le fanomezana de omeo pouce en l'air le vidéo. Ok, de faefatra sady farany mametra commentaire ambany ao rehefa vitanao daholo zay rehetra zay hoe vitako daholo ny fitsipika rehetra anankitelo de atao miverina de tsy aiko zay resanao amin'ny commentaire ao mety daholo fa tiako fantatra fotsiny hoe vitanao voaraka ao ara-talàna ny fitsipika anankitelo de mamerika commentaire anao amin'ny fanefatra de zay. Afaka mizara IMBDB anao, afaka mametraka commentaire ambany ao IMBDB anao zay atsara ny chance anao zany de le mizara afaka mizara Facebook anao, Instagram na Twitter mety daholo. Ok, de mazava azy afaka mizara IMBDB anao isan'indray isan'andro raha mety daholo zay tianao mihitsy fa ny zay atsara ny chance anao zany. Ok, efatra ny fitsipika de zay. Somary asiako fitsipika ihany le izy satria marina fa hoe fanomezana le izy fa olona ray ihany nahazo anazy de na de hoe kely reto somary zahako ihany no mandefa anazy de raha international ianao indrindra fa afantago zahako nandefa le izy any amin'ny postra atongavan le izy any aminao de ngamba azonareo tiako lazaina hoe mba misy fitsipika zavatra kely mba angatahako ihany na de zany ara. Ok, de zay zareo zay tena zay le izy rehetrarehetra de misorabetsaka anareo rehetra zay hiditra amin'ity fanomezana ity misokatra zany zao le fanomezana misokatra ny giveaway farana le izy rehefa tonga amin'ny vahiny kelinay. Zany hoe mety manana hatramin'ny 3 mai nareo annonceko amin'ny Facebook le izy hoe tapitra annonceko eny amin'ny rehetrarehetra eny annonceko amin'ny Facebook amin'ny page de fan, Instagram sy Twitter. Izay zany fa de bonne chance daholo ny rehetrarehetra faly de faly zahay mivady mame an'ireto fanomezana ho anareo reto mety satria fanomezana avy aminay vady le izy de mety angatahako zany ny vadiko anampy anahy amin'ilay safidy. Ok, de zay angamba zareo zay fa de bonne chance daholo de akasitrahako sady nareo rehetra zay hiditra amin'ilay fanomezana angamba manaraka indrentsika amin'ny resaka de veloma daholo.